pejim-baovao sosialy no anizantsika ny vaovao amin'izao takariva izao. Tsy manaiky ny fanondrenana trano ivelan'ny tsena ireo mpivarotra eny Namontana. Fanondrenana izay nambaran'izy ireo fa vokatry ny kolokolo ary mampiadina samy mpivarotra. Ny andindihy makasika izay vaovao izay indrindra no arantsika izay tanteriny namana Claudia Rasolosan sy Mamy Rasoanaivo. Mangataka ny fandravanany trano izay miorina eo ivelan'ny tsena ireo mpivarotra ety amin'ny tsenan'ny Namontana. No antsotra antseson'izy ireo ny maraina teo fa tsy eken'izy ireo izany fanorenana izany. Manohatra izay mpivarotra eto anatin'ny tsena rehetrarehetra fa tsy ekenay fijoroana io tsena io. Fa ro manarakaraka an'izay nisy ny fangatahanay mpivarotra teo aloha, mpivarokena, mpivarotra mpivarotra akoho hoe mba azo an'io toerana io. Kanefa tompoko nekeny avy any amin'ny direktera kabinetra ny komina fa tsy ekena ny anorinana trano any ivelan'ny tsena. Malahelo tanteraka izay mpivarotra tompoko ankehitriny fa nasiana trano mijoro ary trano najoro sy tany amin'ny fahamarinana fa natao tamin'ny kolokolo izay resaka andro indray andro fotsiny. Tsy mba nisy fandiniana tao taminay mpivarotra hoe misy trano ahorina izy ka sao dia mahasoa antsika mpivarotra tao anatin'ny tsena fa tonga dia natao asokosoko tompo. Raha ny fantatra dia efa nisy ny dingana nataon'izy ireo ary efa nitsatra ny asa fanorenana teo aloha saingy nitoy izany taty aoriana. Efa nisy zany ny karazana dingana efa natao mahakasika amin'ny fanakana ny mpivarotra ny fotodrafitrasa io. Efa nandefa taratasy zany zay tany amin'ny kominy dia niteny zay tamin'izay fotoana izay fa handrefepetra hoe hatsahatra zany ny fananganana ny fotodrafitrasa dia isorana zareo zay nandrefa nampankevitra n'izay fotoana izay nitsahatra le izy taty aoriana nefany mbola nitohy ihany. Izany hoe tsy nitohy zany le fandraisana fanampankevitra tafepetra tamin'izay fotoana izay. Dia ary vao maika nisokatra ary nisy olona mivarotra. Ka noho izany zay zany mahatonga an'ireto olona reto zany mitaky ny fanafanana sy ny fandravana tsisy fepetra mahakasika ny fotodrafitrasa io satria tsy ara-dalàna zany ny fananganana ny fotodrafitrasa. Voalaza fa miandry hatramin'ny farany ity herinandro ity ireo mpivarotra ireo mialohany anapahana hevitra mikasika ny dingana ho tanterahana manaraka.